Naivokely na hoe dadanaivo na koa hoe Naivo Raholdinina no afantarany maro azy. Nilaza i député Naivo Raholdinina ho voaroaka tsy ho TGV intsony izay mpikambana ao amin'ny antoko tsy manohana ny candidat Harlahala Ramanantsoa hoy ny député Naivo Raholdinina filohan'ny départementa TGV Boriborintany fahadimy. Notsindriny député Naivo Raholdinina ny hoe hentitra izany ka tsy misy hoe hiverina indray rehefa vita ny fifidianana, tsy misy toerana ho an'ny mpikaramanady hoe hafatra izay nambarany ity solombavambahoaka ity. Ho lazaintsika moa ny hafa ankoatran'izay fa mialohany hidirantsika amin'izany aloha dia azadino ny miabone ny chaîne-natsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo, noho ny farany dia aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity vidéo ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Hafaliana tsy ombitratra sy hafaliana mitafotafo moa ny any kopikolen'ny mpanakanto Dadjo satria nofinofy tanteraka hono ny fankahita tamin'ny Dadjo mpanakanto nalainy tahaka Ray Aniel Laurence ilay kopikolen'ny Dadjo. Isan'ireo tonga nitsena any mpanakanto Dadjo teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato moa ny tenany nandritra ny fiona no nanambarany Laurence fa maniry mba hampiara-peo amin'ny Dadjo ny tenany ny androany mandritra ny fampisehoana etsy amin'ny kianjan'ny Barea. Nahatalanjona ny maro moa nahita ny kopikolen'ny mpanakanto Dadjo sy ilay Dadjo tena izy satria maro amin'ireo olona tonga nanatrika izany no tsy nahafantatra ny hoe aiza ny tena Dadjo, aiza ilay kopikole satria tena mitovy tanteraka tsy misy valaka. Fa ny sasany moa ny teny hoe raha te hafantatra ny tena Dadjo ianareo dia ny kiraro no jereo fa ho fantatra anareo hoe iza ny tena Dadjo. Tsy hidirantsika lalina moa ny mikasika an'izay, ndeha arisika hiresaka ny zavatra hafa izay tokony ho lazaina sy ireo rehetra izay tokony ampahafantarina. Ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe politika ranoray moa dia nampiatsahany zava-misy satria ny lasa hony dia tsy mba fanadino. Mikasika ny filoha ankehitriny filoha Andry Nirina Rajoelina moa no nahatonga izy nampiatsaha any ireto tantara ireto. Efa 10 taona izay no ny tantanana ny firenena ny filoha Andry Rajoelina, 4 taona tetezamita, 9 taona voafidy. Betsaka ny kihana mahazo azy sy ny kihana atao amin'ireo tetikasa saingy hatreto aloha tsy nisy mihitsy na vita nanozongozona azy tamin'ny toerany ary tsy nisy nasakana ny tetikasany. Efa nandeha tamin'ny tetezamita ny hoe fitondrana tsy ara-dalàna tamin'ny 2024 ndray dia voalaza fa fitondrana tsy ara-drariny satria tsy tena safidim-bahoaka, ary tamin'ny 2024 dia niverina indray ny tsy ara-dalàna noho ny resaka zom-pirenena indrindra. Maro ihany koa ireo tetikasa lazain'ny mpanara-baovao sasany fa rendrarendra ary tsy tokony hatao fa dia niroso ihany fa tsy nisy nasakana. Autoroute teleferika, hôpitaly manara-penitra, train urbaine sy ny sisa izay tsy voatanisa. Ny tetikasa Tanamasoandro ihany no voatovitry ny mponina Ambohitry Manjaka tsy nitsahatra nefa izany fa nafindra toerana fotsiny. Zay sy zay moa ny fampitsiahivana izay nataony pejy anankiray izay mitondra anarana hoe politika ranoray, ary noho ny farany dia nametra-panontaniana izy ny hoe mafototra ve sa tsara tohana ny fitondrana Andry Rajoelina. Ny azo lazaina aloha dia ny fitsarana, ny tafika ny mpiasam-panjakana dia tsy sakana mihitsy tamin'ireo rehetra no kasaina natao fa nanampy azy foana nampangina ireo mpanoritra azy. Naneho aniny fanehoan-kevitra iny moa ny politika ranoray, ary zahay dia mizara izany ato aminareo mpanaraka an'ity chaîne ity. Ianareo zay manan-kevitra amin'izany moa dia afaka apetraka nareo ao anatin'ny komantera ny hevitra nareo rehetra sy ny hevitra ianareo tsirairay. Zay moa ny mikasika aniny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina iny, ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny solombavambahoaka voafidy tao Ampanihy. Nihaona tamin'ireo mponina ao amin'ny fokontany Beavoa, commune Androaka ny solombavambahoaka voafidy tao Ampanihy. Ny andriamanantena Razaf Harson sy ireo mpiaradia aminy ny talata lasa teo. Tamin'io no nisaorany ny vahoaka tao amin'ity fokontany ity satria anisan'ny nazahoany vato betsaka tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo. Nisy ny famonoana omby mba marika ny nofokena mitampi havanana.
Ireto sary hitantsika ireto moa dia anisan'ny sariny tamin'izany fihaonana tamin'ireo mponina ao amin'ny fokontany Beavoa komina Androaka izay nataon'ny solombavambahoaka voafita ao Ampanihy izany. Mahafinaritra ary marary soa ho azy. Mahaleova, mahalasana ary mahavita be amin'ny asa izay isolovava ny vahoaka ao amin'ny tany izay navoafidy anao ry solombavambahoaka ajaina izay voafidy tao Ampanihy. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny solombavambahoaka izay voafidy tany Ampanihy iny, ndeha risika hiresaka kely ny resaka taxi brosy Kofomady Tana Mahajanga. Taxi brosy Kofomady Tana Mahajanga no nirehitra teny ampandehanana ny afako maly tokony ho tamin'ny 12 ora alina teo no eo. Afako maly alarobia tokony ho tamin'ny 12 ora alina teo no eo, teo anelanelany Antsako Amamy Vatanana no nirehitra teny ampandehanana ity taxi brosy avy any Tana ity izay ho any Mahajanga. Rehefa nitranga mo ity firehetany fiara ity dia tsisy azo natao fa dia may tanteraka ilay fiara, levona lasa lavenina koa ny entany mpandeha. Tsy nisy kosa ny ainana foy fa tafavoaka daolo ireo mpandeha tao anatiny. Arabene tsy matofoa manena fa mahereza amin'ny fahamezany ny entany ireo mpandeha, mankahery ianareo mpandeha tratrany ity tranga ity. Mbola resaka lozam-piarakodia hatrany dia fiara mpitatitra tata iray avy any Ambovombe no niharandoza teo Ambobary Sambaina tokony ho tamin'ny 2 ora maraina teo no eo ny omaly. Tsy nisy ny ainana foy fa nisy kosa ireo naratra. Ity sary hitantsika ity mo izany fiara mpitatitra tata izany izay avy any Ambovombe no niharandoza teo Ambobary Sambaina. Mirary fahasalamana ho an'ireo naratra ary arabaina tsy matofoa manena ianareo zay mpiaraka an'ity fiara mpitatitra ity ka niharandoza teny Ambobary Sambaina izany. Zay moa ny mikasika aniny lozam-piarakodia iny, ndeha risika hiresaka kely ny tranga izay niseho tany Tsiromandidy. Polisy mpokotany na hoe quartier mobile Roalahy no atidoha nikotroka ny fanafihana camion tao Tsiromandidy ny 7 oktobra lasa teo. Nitentina 4 tapitrisa ariary ny anjara vola azon'izy ireo Roalahy nandritra ny fanafihana. Nomeny ny fianankaviana ny 7 tapitrisa ariary tamin'io anjara volany io, naleviny izy Roalahy tany anaty tany ny lela vola 2 tapitrisa ariary sombiny tamin'io anjara azony io. Izany mo ny tranga niseho tany Tsiromandidy ny 7 oktobra lasa teo. Ny hamaramparanansika ity video anankiray ity dia ny zavatra izay noresantsika teny ampiandohana teny député Naivora Oldinina ho voaroaka tsy ho TGV intsony izay mpikambana ao amin'ny antoko tsy manohana ny kandida Harilala Ramanantsoa hoy député Naivora Oldinina filohan'ny departemanta TGV ny boriborintany Fadimy. Hentitra izany ka tsy misy hoe hiverina indray rehefa vita ny fifidianana hoy hatrany nambarany ity solombavambahoaka ity. Tsy misy toerana ho an'ny mpikaramanady hoy hatrany izay nambarany Naivora Oldinina raha nanambara ireto hafatra ireto. Zay ihany koa ny namarana ny video antsika re tompoko vavy sy tompoko lahy. Mankasitraka anareo rehetra navita nahen ny video hatramin'ny farany ary mbola manintana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka. Zay fa tsy halavianay ny resaka, hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.